Vokatry ny vaovao tsy marina ny ely tao manapatrana Ekongo dia mpiasan'ny projet iray nolazaina fa dahalo maty ny fitsaram-bahoaka tany Ekongo tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampelera moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity niterako amin'ity androandroany ity. Araka izay efa natsipiko teram-piantohana izay dia fanaovana fitsaram-bahoaka izay nohony ahiahy amina vaovao tsy marina ka nahafatesan'olona izay no horesantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Valim-pifidianana ho an'ny ben'ny tanàna raha tsy misy fiovana dia hivoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ity androandroany latsinainy 20 janoary 2024 ity ny valim-pifidianana ben'ny tanàna ho an'ny faritanin'ny Mahajanga. Ny maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora ny faritry Melaky sy ny faritry Sofia. Ny tolakandro amin'ny 2 ora sasany kosa ho an'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Maro ny taraina sy ny menomenona amin'ny fisiny Halabato sy Fandikan-dalàna nandritra iny fifidianana iny. Mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ve sa ho azo raisina fa tsy mitombina araka ny voambolana efa mahazatra rehefa misy famoaham-bokatra ofisialy tahaka izao. Ka noho izay dia eto am-piandrasana an'izay fivoahan'ny vokam-pifidianana ofisialy izay ny vahoaka rehetra amin'izao ankehitriny izao ary ampitoniana tanteraka moa no iandrasan'ny vahoaka an'izany vokam-pifidianana izany. Eo amin'ny resaka baolina kitra indray dia nifindra any amin'ny BSC Young Boys izay division voalohany any Suisse haharitra hatramin'ny 24 ny fifanarahany Ryan Ravelson ao amin'izay Young Boys izay kluba vaovao hilalaovan'izay. Araka izany dia niala tao amin'ny kluba Azio Auxerre i Ryan Ravelson ary izao hilalao any Suisse izao indray ka dia mirary soa azy hatrany amin'izao klubany vaovao izao ary ainganeka hamiratra hatrany. Tany Toamasina indray eo amin'ny resaka raharaha politika mafana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Roland Ratsiraka no sakana ny mpitandro ny filaminana ny diabe izay nokasaina ho atao. Nobahana ny mpitandro ny filaminana izay misarotava avy amin'ny gendarmerie-pirenena ny vavahady misy ny trano finenany Andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'iny andro ny afako mahaly tolakandro iny ary izay no antony tsy nahafahany Andriamatoa Roland Ratsiraka niatrika ilay hetsika diabe am-pilaminana tamin'izay andro ny afako mahaly tolakandro tao amin'ny tokotany malalaky ny Ekara sy Saint-Paul Mangarivotra tao Toamasina tao. Fihetsika mampiseho fahavononana isambotra no nasehony ireo zandaro izay misaritava raha ny zavanisy teny Salazamay tamin'iny andro ny afako mahaly iny. Midika izany rehetra izany fa tsy andefitra amin'ireo zay minia mitaona vahoaka hidina an-dalambe izay ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary raha toa ka misy moa izany araky n'izao efa rangarangan'izy ireo izao sahady dia mety hiroso avy hatrany amin'ny fisamborana ireo rehetra izay minia manao an'izany resaka fidinana an-dalambe izany satria profon'izany izao zavanisy tany Toamasina ity diabe am-pilaminana no nikasaina ho atao nefa dia efa feno mpitandro ny filaminana sahady ny elakelan-trano rehetra mba tsy hahafahana hanatanteraka an'izany resaka diabe izay nokasain'izy ireo hatao izay. Eo amin'ny resaka fidinan'ny vidintsoloka indray naneho ny heviny i Ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Maradona fa vaovao tsara ho antsika malagasy rehetra ny fidinan'ny vidintsoloka ary taratry ny haitarika
miavaka ananany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina izany. Porofo mivaingana amin'ny fanaovan'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta malagasy iray manontolo ny laharam-pahamehana ny fiainam-bahoaka izany rehetra izany. Manamafy izao fa mahomby amin'ny ady sisika sy ny fifandresen-dahatra ny fitondram-panjakana ary efa tao anatin'ny fotoana maro no nirosoana tamin'izany mba hanamaivana ny fiainana andavanandron'ny mponina. Eo amin'ny resaky ny vidim-bary indray, nahitana fidinana ny vidin'ny vary eny an-tsena amin'ny toerana maro ao an-drenivohitra ao. Tao anatin'ny 2 andro araky ny fampitam-baovao teo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Anisany mitobaka eny an-tsena ny vary mora avy any ivelany izay amidy 400 ariary ny iray kapoaka. Misy fiantraikany amin'ny vidin'ny vary amin'ny ankapobeny ny fahatongavan'ny vary mora araky ny fanadihadiana natao teo anivon'ny ministera. Efa misy fiovana ny vidin'ny vary eny Imeritsiatosika izay hiaingany ampahany betsaka amin'ireo vary vokatra ao an-toerana mba hamatsiana any Antananarivo. Namafisy ny mpivarotra vary iray enina motana izany izay mivarotra vary mora 400 ariary ny iray kapoaka. Raha 303 ariary no nakana ny iray kilao tamin'ny vary semence izay tsipala teny Imeritsiatosika teo aloha dia efa nilatsaka ho 703 ariary izany amin'izao fotoana izao raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Andao amin'izay ho resahantsika ny zava-nitranga tany Ikongo. Mpiasan'ny projet sy mpampianatra iray no nisamborin'ny fokon'olona tao Marinjato, Fokotany sy komina Manapatra, distrikan'i Ikongo tamin'iny omaly tolakandro iny. Nolazaina fa dahalo ireo olona ireo ka niharan'ny fitsaram-bahoaka. Ilay mpiasan'ny projet namoy ny ainy raha naratra mafy kosa ilay mpampianatra. Raha zohina dia olona handeha hamonjy faty ireo olona roa lahy ireo izay niaraka tamin'ny moto. Hiampita rano izy roa no nifanena tamin'ny ankizilahy iray. Natahoran'io zaza io ary nitsoaka rehefa nahita azy ireo. Nanontany azy moa ireto farany ny antony nampitsoaka azy. Nahenao an'izany ilay zazalahy dia niantso ny fokon'olona. Nosamborin'ny fokon'olona izy roa lahy izay nolazaina fa dahalo ka novonoin'izy ireo teo no eo ihany. Izany hoe tondromolotra no nandatsahana ain'olona. Nisy ny mpitandron'ny filaminana ihany tao amin'io tanànany Manapatra io saingy tsy nahasakana ny hamarony ireo fokon'olona nanao ilay fitsaram-bahoaka ireto farany. Efa misy ny olona voasambotra sy hanaovana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Fantatra fa zanak'olona ampirahalahy ihany izy roa lahy izay niharan'ny vona ireto. Hafatra aleo ihany manadihady tsara vao miroso amin'izay fitsaram-bahoaka izay fa sao dia mahafatifaty olona fahatany izay tsy dahalo akory tahaka an'izao niseho tany Ikongo izao. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.